Bonjour daholo isika rehetra, miarabantsika rehetra dia faly manonona ny fiadanan'ny tompo Jesosy amintsika. Atao amin'ny pejiny Sokovavy Tainsmena io, midéfile pejy moa public, donc sany manana droit isika monsieur Fofile kely any anatin'ny pejiny any mijery zay azo jerena sy surtout tsika rehefa mijery zavatra dia anasongadin-kevitra, anasongadina jery positif any anatin'ny zavatra jerentsika, satria tsika olona ivoatra isika, olona mikatsaka ny fiainana mandrakizay tsika, olona tsy olon'olom-poana isika fa olona mibanjina fahamarinana, mibanjina vie éternelle izany tsika fa tsy hoe olon'olom-poana n'importe qui. Zay aloha za manokana ny via kontineniko am'izay ny pejy ihany koa no ambarako ao anatin'izay inoko fa manana fijery ohatran'izay fijeriko zay ihany koa ianareo rehetra. Salama tompoko, shalom tompoko, atao amin'ny pejiny Tainsmena official sika io iaho. Sokovavy Tainsmena dia manana 1 million d'abonnés izy, 1,100,000, tsy fantatro na 100,000 na inona dikan'ity ray après ny 1 million ity. Be da be zany tena be da be ny olona manaraka azy zany, be da be ny olona influencer, olona attiré amin'ny zavatra ataony, abonné fanany sy ny sisa rehetra zay afaka ilazantsika azy. Tena be mpanaraka be i Ramatoa Tainsmena. Tainsmena moa dia artiste itsika rehetra zany, artiste mpanao variété izy iran'izao tontolo zao, voilà, iran'izao tontolo zao ny ataony de ny fitafiny ihany koa fitafy izao tontolo zao. Malaza zavatra be zay zavatra resantsika zay hoe iran'izao tontolo zao ny irany fitafin'izao tontolo zao ny fihetsika izao tontolo zao satria rehefa mihetsika izy de ny dodanina sy ny tsy dodanina mihetsiketsika daholo zay le hoe malaza zavatra be ity zavatra resantsika hoe izao tontolo zao ity. Inona ny zavatra tena miintéressé atsika sy afaka akatsika lesona ato amin'ity pejiny Tainsmena ity, inona no akatsika lesona ato. Ndao jerentsika ary hoe inona no afaka jerentsika hoe ateo hoe fitafy izao tontolo zao be da be ny sary hita eto tena hoe vraiment izao tontolo zao ny fihetsika izao tontolo zao na ny rara izao tontolo zao. Le fihetsika de hitatsika rehefa manao clip mihetsiketsika tsara ny dodanina, zay dodanina rehetra eny amin'ny vatana de mihetsika ho am'izay le hoe izao tontolo zao zay. Azonao angamba tiako ambara ao anatin'izay. Zay zany le pejy Tainsmena, zay le profil Madame Tainsmena zay zokontsika ary betsaka ny zavatra positiva ivelany hoe négatif fa isika maha-olona mibanjina fiainana mandrakizay atsika, mitady ny fahamarinana ho any amin'ny fiainana mandrakizay vie éternelle atsika. Ny olona rehetra maniry an'izany de zay no ifampizarantsika zay mahasoa sy izay afaka ifampizarana am'izay resaka salut fiainana mandrakizay sy ny zavatra positif mahasoa zay ny tena intéressant zay. De mamela aloha vetivety nareo idéfile an'le page, une journée, il y a 2 jours angamba le pub zay akatsika lesona, akatsika tsoakevitra, akatsika fananarana, zay ny tena zava-dehibe zay. À Cocody, après le nouveau hôpital Carrefour Feu de la cité Gestosi Tainsmena eta Cocody, mandendeha be Madame Tainsmena izany de milanja ny statue ny Dj Arafat. Bon, za kosa aloha tsy lanja an'io fa tena désolé satria olo lefa maty any, olo lefa tsy fantatro any ve Dj Arafat io hoe lanjalanjaiko. Bon, samy misafidy ny olona fa tsy anazy zany zay any Tainsmena zay fa tsy sanatria amiko ny lanjalanjany hoe statue any Jean Ralaimongona, statue any Ratsimandrava. Zao moa zao manao hommage ny Ratsimandrava de Ratsimandrava efa maty fantatsika ny histoire de
samy mamomofo miantsoantso fanao daholo hoe ty tanindrazana gauche à droite, bref zay le hypocrisie atsika olombelona zay. De ampidintsika tinsemaine était à Abidjan satria zavatra efa lasa izy il y a 2 jours est à Abidjan zay ny affiché ny Facebook. Côte d'Ivoire. On vit d'un shopping à Abidjan, donnez-moi l'adresse à Abidjan. Bon, ça coûte de olona shoprite loatra petsetsena zany shopping zany tena tenenina am'zany sa tsy ampy tsy de nareo vehivavy moa ny ao anatin'izay zany asio limitiny ihany asiako limitiny io ny amin'iny fa dangereux be mampiady mivady io ary surtout zavatra important tena hoe tokony hoe ifatohana zany andanina vola am'dio ny fanananao azahoana fahalalana tsara sady miresaka baiboly antsika miresaka zavatra positif. Il y a 2 jours tiany tena tondrako an'le fizarana aminareo tiany tena désolé fa tsika hijery zavatra positif tsika mialatsiny amin'ny zoko vavy tinsemaine tena mifona hanao an'ity publication ity zao le izy il y a 2 jours page official ny madame tinsemaine artiste 1 million d'abonnés 1,100,000 d'abonnés. Mamady vadiky vaovao atoko ny zala lehilahy manolana zaza surtout zanabadiny fa grave zala olombelona globe ty ny vadika ifarana donia ty mamparikoriko za. Wow, tsara be le pub de milaza zany le pub milaza ny fietsepony zany madame tinsemaine par rapport am'ireto mpanolana be da be raha Madagasikara ireto. Grave tokoa tatoato satsika de zay foana ny publication antsika satria somary mitire sonnet d'alarme isika mitire sonnette kely isika manindry sonnerie isika satria tena grave be hoy ao le izy. Bon tsy iverenantsika tsony satria efa nisy publication vitsivitsy nitondrantsika fananarana sy fanitsinitsina tao anatin'izany. Zay le teny ramatoa tinsemaine mamady vadiky vaovao ato koa ny zala lehilahy manolana zaza surtout zanabadiny fa grave zala olombelony globe ty ny vadika ifarana donia ty mamparikoriko za koriko zany madame tinsemaine. D'un côté le izy hoe amareny azy maka ny toerany koa de tsapako lay émotion lay déchirement ao anatiny zany satria izy mananjanaka niteraka ndrendretra mahatsapa an'izany ndray amandrendretra za zao ray mpianakaviana mananjanaka roa zaza lahy fa d'un côté hoe raha mananjanaka vavy zany surtout hoe tsy maniry an'izany ary tena hoe zay le hoe apetrao amin'Andriamanitra foana ny fiainanao ny tokantranonao satria tena hoe grave be miaffronter an'izany situation zany nefa tena mianaka be ao Madagasikara de fandresantsika teto hoe ny facteur mahatonga le izy ny conséquence zany lay esprit mianime an'le izy am'izao vanim-potoana iresantsika zao tena hoe en effervescence avy hoe tena matanjaka be mihitsy ao Madagasikara manapatra d'un côté koa ny resaka corruption ny resaka lalàna be da be tsy fandraisana ndraikitra ao anatin'izany be da be tsy iverenantsika tsony fa maro ny resaka nataontsika tamin'izay fa ifantoka kelyntsika am'le pejiny madame tinsemaine ity. Teo de niteny hoe madame tinsemaine fitafina presque izao tontolo zao ny fietsika izao tontolo zao satria rehefa manao clip izy de mihetsiketsika tsara ny dodana mihetsiketsika azonareo tiako tenenina ny vatana rehetrarehetra lay maneho an'lay symbolique an'izao tontolo zao zay ny ma influenceuse azy zay ny ma artiste an'izao tontolo zao azy fa tsy artiste pidery sady d'ailleurs ny pidery eto de misadressé amin'ireny le ohatrany hoe Rija Rasolondray be na tsy fantatro mety hoe izy na tsy izy na Joseph Taf na izy na tsy izy na reo milaza azo pidera zany entre parenthèse fotsiny ny foniteny le nanonanako anarany iny fa mety ho izy zareo na tsy ho izy za tsy anonona an'izay mivantana fa enono avela koa isy discerneny am'izay hoe be da be no milaza azo pihira pidera an'Andriamanitra tsy to fa manao show manao artiste zany hoe lay place n'izao tontolo zao no entiny mitera an'Andriamanitra tsy ositra zany le izy tsy avy amin'Andriamanitra tsy to le izy de ny finalité an'izay mitovy ray lasitra amindry tinsemaine ray lasitra amindry Stéphanie Bachra ray lasitra amindry Samuel ray lasitra amindry Rakiki ray lasitra am'ireny rehetrarehetra ireny zany fa tsy afaka fitahanao zany
ho anay manana discernement zany moi personnellement je suis désolé je dis kasy amy resaka an'zany ho an'ny olona en Kristy Jesosy zany tsy azonao fitana am'zany tsisy voafitaka ao zany eto satria après anao manozina sy milaza fa hoe anao tany an-danitra amina olona anankiray influencer anao anaovanao influence amina popularité sy zavatra ohatra zany de aveo anao manao guichet fermé à gauche à droite de désolé fa na de misy olona mitomany sy mihira sy ny tsy fantatra tsony ary ao anatin'ireny tsy concerné fa ianao ny concerné par rapport amin'ny placenao amin'Andriamanitra ny tiako tenenina am'izay fa le olona noho ny tsy fahalalany Andriamanitra miny tsy mijeriny andro ny tsy fahalalana fa depuis mamangy an'ilay olona lasa fanina aminao Andriamanitra tsy toa dia manomboka eo Andriamanitra tsy toa no manadina an'ilay olona par rapport amin'ny relation any fahafantarany soratra masina fa raha mbola ao anatin'ny stade izy hoe tsisy zavapatany mihitsy am'resaka fiderana tsisy zavapatany mihitsy am' resaka relation intime amin'Andriamanitra tsy toa tsy misy zavapatany amy zavatra ohatra zany tsy afa ny fomba hitsaran'Andriamanitra anazy de verenantsika alay publication any Tinsimena eto hoe malahelo izy am'le zavatra miseho eto am'ty fanolanana eto Madagasikara ity de moi j'accepte zany tsika rehetra miaccepte hoe d'un côté zany hoe reny mitsetra ray mitsetra amina zanaka zavatra misy eo amin'ny firenena mampanahelo réaction normale daholo ny atsika rehetra fa izao raha tena kriko isika satria zay mantsy le caractère gras nataony madame Tinsimena eto am'ty publication ity amy tapany farany il y a 2 jours défilé ny pejiny mamadivady vavao ato koa ny zalahy lehilahy manola na zaza surtout zanabadiny fa grave zalahy olombelona globe ty ny vadikin ifarana donia ty mamparikoriko za izy de za zany eto dia mitire sitona lesina zany tsika hoe krikoriko aloha tsika re tompo tsy hypocrite aloha tsika tsy olona mpiatsara vela tsy zany ekeko any zany le côté hoe malahelo ekeko any le côté hoe mitsetra isika maray aman-dreny ny amy resaka fanolanana sy ny zavatra ohatran'izany oui j'accepte ny amy zavatra ohatran'ireny zany d'accord za zany am'ireny fa le hypocrisie zany tena désolé ary zareo hypocrisie maninona no miteny an'izany aloha tsika tsy hypocrite raha ka ny Tinsimena manokana zany eto izy malahelony izy krikriko izy makatso makaroa satria hoe be da be mpanolana eto Madagasikara oui j'accepte en tant que hoe olona isika de misy an'ilay déchirement ny anatsika misy an'le alahelo misy an'le sentiment misy an'ilay pitié zay fa zadiny fa influenceuse izy zany hoe misy zavatra zoeny zany ao misy buzz vesa misy popularité zay mbola tena hoe conservé na sa inona sa tena efa any am'ilay hoe kriko marina lay toepo za ma tsy tia miditra zavatra ohatran'izany satria za ty za miexpérimenté tontolo ara-pana eto tsy misy hoe j'aime pas tsy tiako Tinsimena na de pire am'izao tontolo zao ary fa amy mahagasy malagasy atsika rehetrrehetra de tokony hifankaty ary za tena hoe tsy maniratsira anazy na hoe sanatriny zany zavatra ohatran'izany fa za tena oui idée resaka no resantsika eto ary za mandalina ny tontolo ara-panahy de mezaka mizara ihany ko zavatra tsara zany mba ahafahatsika mandova fiainana mandrakizay ho atsika zay za tsy miteny hoe influenceko am'izay zavatra zay fa itsika zany zay mba partageko am'izay satria adidiko zay amy maha-mpanompon'Andriamanitra tahaka amy mpanompon'Andriamanitra rehetra de teo any resaka an'le hoe krikoriko hoe malahelo oiaoy alors zareo tsy hypocrite aloha tsika tsy hypocrite zany tsy mampandroso an'ity fireneny ty na eo amy lafin'ny fivavahana izany na eo amy lafin'ny fiainana tsotra zany na eo amy lafin'ny hirahira zany na eo amin'ny amy artiste anao aza mba hypocrite zany re olona aza mba hypocrite zany tena kasy miteny an'izany mialatsiny fa manina moa zany no miteny an'izany par analyse ny fa za tsy miteny hoe izy hypocrite toko anaty fonteny zay za tsy miteny hoe izy hypocrite fa par analyse zany hoe alohatsika tsy hypocrite satria misy zavatra mirazotra ohatran'izao araky ny fanazavantsika efa nanaovantsika analizy mahatonga ny anton'ny fanolanana de tsy inona fa première facteur sy première actrice am'izany de ianareo artiste mpampandihy fitombenanareo satria ianareo no mpanetsika filana ao anatin'izany zay mahatonga na miteny aloha zareo tsy hypocrite
za zany ohatra hoe mitory teny hoe teo zako hoe aza mangalatra re olona, aza mamono olona re olona, aza mitsiriritra re olona, aza mitsangatsanga, nefa za atao ambadiky ty écran ty mangalatra, atao ambadiky ty écran ty za mpitsiriritra fotsiny ny antom-piainako, atao ambadiky ty écran ty ako mpamono olona, atao ambadiky ty écran ty mpanolana. Hypocrite am'izay fotoana izay. De ohatran'izay koa ny zavatra analysentsika eto hoe rehefa manao publication de male nature avec sincérité am'ilay fotsotra sy lay fomba hoe tena mba hoe mamalagasy ry atao hoe andaotsika androso ry zareo andaotsika hiakatra na ara-pisainana na ara-pomba na ara-pana indrindraindrindra fa tsy hoe misy intérêt koa, misy gloire koa, misy célébrité koa, misy buzz conservé koa, misy zavatra ohatran'izany de mijoue sentiment. Inona indray zany ny zavatra malaza, inona indray no vaovao manao écho, inona indray ny zavatra ohatran'izany de à partir an'iny inona zany no zavatra afahako mitoucher ny sentiment ny public, afahako manisy buzz kely ny any amin'ny mapetsetsika ny toe-pon'ny olona lasa resaka ohatran'izany. Tsy alohatsika aho tsy manao an'izany, alohatsika aho tsy manao an'izany. Stop. Analyse tsotra be ny analyse tsotra ny ary mino fa d'accord miaraka amiko am'izany nareo hoe alohatsika tsy hypocrite. Zany hoe alohany hamoahany etinsemaine publication ohatran'ny tony hoe kriko za malahelo zanabadiny makatsy makaroa mihitsy ve ny aon'olany makatsy d'accord am'izay sentiment zay de tena mangataka zany hoe ajanony aloha ary le fampandihizana fitombenana, ajanony aloha le fitafy maneho fitanjana satria be da be ny olona mietsika filana am'ireny, be da be ny olona ny lasa mietsika any anatiny any, be da be ndray zao niteny à partir an'izao publication zao inona nidiranao am'izany samy manao ny fiainany feheziny filana makatsy makaroa fa anganareo koa tsy afaka mifehy an'ilay fitafy avy reny lay fitafy malagasy je ne sais pas. Raha ohatra anao avy any avaratra anao de asivy an'le saron-doha lambahoany reny afeny ny fitanjana, raha ohatra indray anao avy any atsimo de tsy fantatra manaova an'le zavatra sakilehana anaovan'ny tsy mety na anaovan'ny tandroy na mialatsiny amin'ny tena zany raha ohatra anao avy etumère na avy eo afovoantany de manaova lambahoany manaova je ne sais pas fitafy malagasy. De après anao vao miteny hoe malahelo za ajanony ny resaka fanolana na mamparikoriko za sesisy la oy zay anao vao afaka miteny an'izany. Sinon hypocrite daholo tsika de nature humaine, tsika rehetra de hypocrite daholo. De eto de sady mitodika ihany koa ohatra hoe nisy taona zao ny filohatsika ny androm-panjakana na tsy ny filohatsika fa ny be da be mihitsy hatramin'ny mpitsara hoe avoaka ny lalàna castration 6 mois mandrapahafaty manomboka izao tsika de stop à la corruption hitatsika regny kabalan'ny filoham-pirenena zavatra tsara daholo zany tsara daholo zany hoe ho apetraka eto Madagasikara samy miteny an'izany daholo fa moi je vous l'ai dit en vérité aloha tsy hypocrite, aloha tsika tsy hypocrite de mivelatra be izay zavatra resantsika izay teny sy miaina andresantsika eto fa ainsi de suite na isika mpitory-teny mpihinana apahafolo-karena eto ny apahafolo-karenareo sy ny makatsy makaroa à partir ny zavatra toritsika. Aloha tsy hypocrite isika, aloha tsika tsy mpiatsara velatsy fa isika malagasy tena champion du monde mitana ny larana voalohany tsika am'izay resaka hypocrisie zay même entre atsika mitatra be eo zany resaka izany sika samy tsika on est des racistes entre nous, tsika samy tsika samy tsy mifankahala. Désolé amiteny an'izany ny any anindran-tany tsy mankasitraka ny ety afovoantany kaso be miresaka an'izany ny eto afovoantany hoa amin'ny any anindran-tany ainsi de suite zany zavatra izany fotsy mainty ohatsika nefa rehefa tonga ty ivelany eny nga misy mijery anao hoe ity fotsy na ity vazaha fa mifijery ny olona anao aty mialatsiny c'est des porcs zany fijery ny olona atsika aty ka andaotsika hifankaty, andaotsika tsy hypocrite, andaotsika hiverina amin'ny fahamarinana, andaotsika za tsy zany mbola zazy za tsy de manana hoe za tsy hoe zany tompon'ny fahamarinana na zany iza sisa fa par analyse sy par ny relation intime amin'Andriamanitra sy par expérience zavatra fifandraisako amin'Andriamanitra de miezaka manao partage eo anatin'izany entre atsika sampino ianareo atea ianareo atia ontia ny hevitra ny tsy itovizatsika isika rehetra malama volo sy ny tsy malama volo fotsy sy ny mainty sy ny makatsy makaroa tsy misy tsony jiosy grika andevy tsy andevo zavatra ohatran'izany zay mahatsara ny baiboly zareo zay mahafinaritra ny baiboly zay sady mampiditra resaka fivavahana ihany na de hoe betsaka raha tsy tiana meno an'izany misaotra anareo miaccepteny am'izay fa
zay nantony ty groupe ty vaty matafitoina de iverenako le resaka tinsemena teo hoe resaka hypocrisie be hoe mila mifarana faly mila mifarana resaka fanolanana ty makatsy makaroa alohatsika tsiraray avy no mandray andraikitra am'izany raha tiatsika hifarana io de miala am'izay hypocrisie zay miala mifandraisatsika andraikitra tsiraray misadresse amin'ny zokovavy tinsemena zay tena ajaiko sy tena respecteko satria misy be da be ny mpanaraka anao a ny fananao a ny abonné anao misy 1 million 100 000 d'abonnés betsaka izany a ny anangamba 5% zany za koa tsy mitady abonné fa za message tafita no important amina sy ny sisa be da be azo ilazana par rapport am'izay tsy de tirako loatra fa ozy ako ny hoe raha rikoriko ianao a raha ohatra ianao hoe alao hifarana donia ty mamparikoriko za sy oia gauche à droite a de atomboy any aminao za manomboka aty amina ianareo mijery ana manomboka any aminareo a ajanony ny resaka hypocrisie ajanony ty fitafy a manaitra filana ity ajanony ty clip mampandihy fitombenana ity ohatran'ny andry iza iry big mg manaborotsaka patalo ajanony daholo reny après an'izay nareo afaka miteny hoe kriko za malahelo za stop fanolanana sy ny sisa be da be sinon aza hypocrite zay le zavatra apitaiko eto alohatsika tsy hypocrite alohatsika tsy hypocrite ninona lalàna voakatsika eo hoe foanana amin'ny fanolanana makatsy makaroa oro nefa isika mifikitra an'le hypocrisie zay ny tapany voalohany zay ary amaranako azy a tapany farany aingana be de hoe mety diso am'izany zavatra nambarako zany fa tena avy amin'ny fony mihitsy le hoe alahelo avy amin'ny fony mihitsy hoe tena hoe stop kouse ary sûr et certain am'izay fa tena izay mihitsy ny ao am-pony zokovavy tinsemena d'ailleurs efa niteny teo fa tsy hypocrite izy fa toko anaty fonoteny zay fa am'ilay pub zany tsindrina sy lansena mba ho azo tsika la hevitra apitaina de ho zako ny aleotsika tsy hypocrite fa raisina ndray zany côté hoe tinsemena milay be iny a na de papandi fitombena na de sexy be ny clipny rehetrarehetra na de ny dotanina rehetra mietsiketsika daholo rehefa ohatran'izay sy milay iny atovavy mafinaritra iny tena hoe azo tarafina toetra saina fanahy iny fa côté fotsiny a am'le sexy no somary manaitra filana kely hoe stop raha azo atao de ole sika teo ambony teo aloha tsy hypocrite fa zao zany tsika de hiditra ndray hoe tinsemena kosa ranga mafinaritra iny a ndondray tokafatsika ndray ary ndondray zany marinitsika ndray ary hoe tena milay iny tena zokovavy tena maseur iny fa amin'ny asany fotsiny izy a amin'ny artiste azy a de manao andreny izy fa eo amin'ny fiainana izy tena hoe sœur tena hoe inona reny ilazantsika azy reny malagasy zany zay ty humour kely afa mialatsiny am'izay humour zay tena mafinaritra iny tena vehivavy fakatahaka vehivavy tena inona re zany femme idéale ve tsy haiko je trouve pas le mot tena hoe vehivavy tena 5 50 tsy haiko zay zany zay ndray zany mitondratsika azy hoe akama am'ilay be madame tinsemena zao ndray ary tena avy amin'ny fony tokoa ary no nitenenany an'le izy tena zay mihitsy ny toe-po ny olona mahitsy izy a olona malahelo amin'ny zavatra tsy araky ny rariny sy nihitsiny izy a de eo no mitsofoka ny filazantsara be da be ny olona nohatra zany be da be ny olona no tsisy fay mihitsy eo amin'ny fiarahamonina côté justice fa kosa izy a mianjaika foana izy a izao tontolo zao a mitafitafy zao tontolo zao izy a sexiste izy a izao tontolo zao a mpanaitra filana izy a raha jerena amin'ny solomaso baiboly de tena ho isika hoe izao tontolo zao a tena olona avomira fa tsy izay nefa ny ao anatiny ao de zay zany le cas deuxième partie ataotsika foy kely eto de ho ia hoe zay a no tsy maintsy ary tokony ananatsika ny Jesosy fa rehefa manana ny Jesosy isika rehefa manana ny famarinany filazantsara isika dia tsy zavatra paradoxe no iainatsika ohatranao an'izay paradoxe izay milaza fahamarinany sika amin'ny vavatsika sy lay ao anatitsika fa ny fihetsikitsika tsy manamarina an'izay
fa rehefa manana ny Kristy Jesosy isika dia ny fitafitsika mihitsy no fitafy manambara mihitsy hoe stop amin'ny resaka fanolanana, stop amin'ny fanolanana zanabady na tsy fantatro isan-karazany mihitsy hatramin'ny fanolanana volam-piangonana, fanolanana constitution, fanolanana décret, fanolanana izay afaka olana rehetra araka le fanresantsika farany teo. De parallela tsara mihitsy mirazotra tsara mihitsy hoe ny ao am-po no avoakan'ny vatana. Izany hoe tensimena zany a, za tsy miteny hoe tsy manana an Jesosy izy, tsy an'le sujet fa ny olona anankiray zany raha manana an Jesosy izy de fitafiana tsy mampiseo-dodanina tsony a ny fitafiany. Fitafy a tsy mitsipatsipaka mode serpent intsony a ny fietsiny a, ny fandihany a, ny klipy ataony a sy ny zavatra ohatrandreny a, tsy izao tontolo zao intsony. Fa mifanaraka tsara mihitsy amin'ilay fitenenana ao anatiny hoe kriko zao a, deko zao a, stop a, aoka zay a, mila mifarana donia ty a, makatsy mako tena hoe sady miteny an'izay izy a no tsisy kianina, tsisy fay a ny fitafiany a tsy misy satria tena misy fitafim-panahy mihitsy atafin'ny Kristy Jesosy azy a. Ary na ny artista amin'ny maha-artista azy ary miala mihitsy amin'izay côté artista izay izy, ary miala amin'ny clip fa vitavetana sy ny mampandeha fitombena sy ny mampapirotsaka pataloha. Fa za tena mitena aminao fa tena mitera an'Andriamanitra ireo, mitera an'Andriamanitra ao amin'izay fiterahan'izay izy tena sûr et certain. Fa ohatra ripetera zao a any amin'ny asan'ny apôstôly any a, nisy taona ny toriteny tonga de 3 arivo resy lahatra, tonga de hoe inona ary ny ataonay toriteny oatra zao, tonga de 3 arivo resy lahatra, inona ary no ataonay. Tena voatsindrona tany am-pony ozy ny baiboly any asan'ny apôstôly. Azonareo le hevitra liana lizy zaraitsika. Fa tsy hoe za zany miteny hoe krikriko za, deko za, stop fanolanana, fa za d'un côté a mbola mpampandihy dodanina ihany a, ny fiakanjoko a fiakanjo dodanina ihany, mampiseho dodanina. De ny olona rehetrarehetra mpijery anao hoe ny 1 million d'abonnés lasa manao mifaninana challenge TikTok a, mampiseho dodanina miaraka amin'ny ankizy a, clip makatsy makaroa, tsy verenako tsony le izy, lasa zay le izy. Tanareo am'izay le zavatra nyteneniko hoe miverina am'le firesantsika hoe allo tsy hypocrite ry zareo. De zay ny conclusion zay hoe raha manana ny Kristy Jesosy isika, raha manana ny tompontsoa ao anatintsika isika, ny fanahy masina no mampianatra antsika sy mitarika antsika amin'ny zavatra rehetrarehetra, tsy misy hypocrisie, tsy misy zavatra tsy cohérent zany amin'ny zavatra ambarantsika sy ataontsika, tsy misy zavatra mifanipaka zany amin'ny zavatra proclamentsika sy dradradradratsika, fa tena mihitsy hoe lay filazahany tsara ao anatintsika no mamoa ety ivelany. Zay le hoe tsy misy hazo tsara mamoa voaratsy, tsy misy hazo ratsy amoa voatsara zany. Io ty voaloboka songosongo tsilo amin'ny io ty tsilo songosongo vahona, io ty zavatra mangidy, io ty katrafay amina voaloboka ve isika na tsy fantatro saiko zay razantsika anazy. Mino fa azonareo a lay afatra nampitaina tato amin'ity resaka tensimena ity. Aveko indray a tsy manana problème amin'ny sokovavy tensimena, je la respecte tena hoe olobe anao manaja anao fa analyse ny atsika na siramaaso fa be da be n'olona anao réaction sous tezitra indray amin'ity zavatra andresantsika ity. Farany de tena farany a tsy mila sentiment ny pitié ny vérité fahamarinana. Raha tiatsika anjaka ny fahamarinana sy ny justice na ny vérité divine na vérité terrestre eto amin'ny firenetsika, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny tokantranonao na eo amin'ny tenanao de tsy mila sentiment pitié. Ohatrany ao zay sentiment pitié zay hoe rehefa misy zavatra manao eko io zao ny fanolanana, misy alatra voamaso misy tratrana angalatra gana, ohatran'izany de be sentiment daholo any amin'ny commentaire hoe tsy rariny tsy mety maninona ny mangalatra olona tokony asy oya zay le sentiment zay. Sentiment no miteny. Tsy mila an'izany. Mandray sandraikitra ianao, manova, mampiseho modèle. Zay le izy. Fa tsy mila sentiment ni pitié ny fiarahamonina. Raha tiatsika iova sy isongadina, isy vérité sy fahamarinana hipetraka eto amin'ny tany sy ny firenena. De zay hoe tsy mila sentiment pitié zay l'exemple vient d'en haut. Misadresse foana aminareo mpitondra fanjakana sy nareo rehetra amin'ny justice sy ny makatsy makaroa. Jouenareo lalaovinareo ho an'izay milalao.
ny sentiment an'ny olona de ao am'izay nareo a créenareo ny kao de aveo nareo a mody mampiseho pitié amin'ny olona hoe on va les secourir, on va apporter des soutiens, on va les apporter des soutiens. Zay le milalao sentiment sy tsy mila an'izany tompoko stop tsy androso mihitsy sika ka za olona mpanompon'ny maso ihany za tsy par rapport amin'ny pasteur sy ny Cohen sy ireo nandalo théologie sy ny ohatran'izany za tsisy dikany any am-paladiandreny a j'assume sa tsisy ilana azy a Andriamanitra tsy totopoka raha Jesosy Kristy tsy nisy nahafantarana azy teo amin'ny azo fitsaliana tsy nisy hatsarana teny aminy de maika ave zay za zay fotsiny mesazoko zay feny a de feny a alohantsika tsy hypocrite voilà zay zareo fa blabla be diluile fanosorana de makasitraka atsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany be tapenareo manaraka voninahitra an'Andriamanitra vaovao ihany koa ampitaiko aminareo a de possible andalo kely any Madagasikara indray a atoato fanaka visa efa ho alaiko a tsy vita ny passeport malagasy a de tsy maintsy maka zay visa zay afafa ihany koa ho any amin'ny tany tena de lasa maka visa zay le lalan'ny tany zay fa ny tiako tenenina de hoe ndrivotra mitsoka am'izay alehany a ohatran'le passageko tamin'ny farany teo ihany a tsy fantatsika zay alehany a de ohatran'izany tsika rehetra zay nateraky ny fanahy za tsy manaraka système za tsy manaraka procédure na olombelona izany amin'ny côté esprit zany fa ny ala isofla fitsoka amin'ny fanahy masina de manaraka an'izay onja izay a tapitapika eo mety mifanena amin'ny GBRL ohatra ny tany Moramanga reny a tapitapika eo tonga de misy olona tsy eritreretiko zany a mpisereto amin'ny Facebook a miinvité ana andao isakafo makatsy makaro fa miezaka foana kosa discret zay zany no zavatra apitaiko amintsika ao anatin'izay hoe ifakahita aminareo a tsy mety hoe androany a eto Antananarivo raha pitso any Amazongara afaka pitso any a Full Point afaka pitso any Tolanaro na tsy fantatro ohatran'izany zany a mahafinaritra azy zany zavatra hitondran'ny fanahy zavatra ohatran'izany zavatra surprise ohatran'izany tena tiako be mihitsy zany de manantena ifakahita aminareo a zay afaka ifakahitana am'izay a visite ho any an-tanindrazana tsy ho ela izay tany tompo daholo a isika izay a voninay ala amin'ny hypocrisie isika zay tsy vonina kosa de tanina eto amin'ny pejy vato matafitoina zay le vato matafitoina Jesosy Kristy le vato matafitoina ialoha ny hypocrisie fa tsy mahasoa tany tompo daholo a veloma tompoky de manaraka indray amin'ny tafa sy midinika mamerina ny fakasitrana ary manonona ny fiadana ny tompo be vata be amintsika rehetra mbala tsara antsika jiaby a tononoko ny fitahina be vata amintsika rehetra nareo any avaratra tsy mandrefa na tsinanana ny ampovoany a Madagasikara manontolo maneran-tany a mpanaraka ny pejy diluile fanosorana sy intéressé amin'ny sitrapon'Andriamanitra tany tompo a atsika jiaby a de manaraka indray a mijery lohahevitra zay lohahevitra afaka resantsika ka tsika lesona ohatran'izao de resantsika foana tsika tsy misy limite zany tsy misy barrière tsy misy censure ihany koa satria zay ny zavatra mampanahelo hoe restreint daholy ohatra ianao zao iteny a tsy afaka miakatra TVM na ohatra hoe zavatra tenenao amin'ny Facebook ara de limité be satria zao de mihinana gagaso restreint zay le tianambara am'izay a de any ve efa restreint a de eto koa ve de mbola restreint ihany koa e zay le miaraka amin'ny tompo Jesosy fa izahantsika entina ampahendrena foana amin'ny fampitanafatra braso hoe makasitraka betsaka tahiny tompo daholo tompoko veloma daholo nareo rehetrarehetra mamy be mpanaraka reo tahiny tompo Jesosy daholo veloma tompoko